Ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Dia araka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Raina izy ny an-danitra. Fa afaka namakivaky ny herinandro ity ary dia misaotra anao ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Ankalazanay sy hanomezanay voninahitra anao ireny. Ko ankehitriny Tompo dia apetraka aminao hatrany ny famakivakiana ny tontolo andro eo am-pelantananao. Mba azahoanay mandray fitahiana sy fahasoavana fiarovana aminao. Dia atolotra ianao mandrakariva koa ny fiainanay rehetra sy mombanay mba hanjakanao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa farina toy izao ny herinandro ny havana dia fanaontsika ny mamitina ny voalaza nandritra ny herinandro. Ny alehibe amin'ny fiandrianan'Andriamanitra no resahana tamin'izany. Ary efa nanomboka ny resaka ny amin'i Jesosy Kristy koa isika. Anio ary dia hijeriny amin'Andriamanitra manokana isika arak'izay hita ao amin'ny Isaia 5:1-7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Eto dia miseho amin'ny endrika telo ny fiandrianan'Andriamanitra. Voalohany ny andininy voalohany, nifidy an'i Kirosy, mpanjaka Persianina izy, na Iranianina amin'izao androntsika izao, mba hanafaka ny vahoakany babo tany Babilôna. Kirosy dia jentilisa, tsy nahalala an'Andriamanitra akory tany am-boalohany. Jereo ny andininy 7. Izany dia ahitantsika ny alehiben'ny fahefana sy ny fiandrianan'Andriamanitra. Ananany fahefana ny olona rehetra dia azony ampiasaina amin'izay ilany azy. Noho izany dia misaora ny Tompo izay mifidy ianao mpanombony, ary ataovy sy tanterao koa izay asainy ataonao. Ary faharoa mikasika an'izay dia izao: tsy voatery ny mpino kristianina na mpiara-vavaka aminao ihany koa izany ny ahavonjy ianao ampiasain'Andriamanitra, fa afaka mampiasa olon-kafa mihitsy izy. Jentilisa, olona tena tsy mpivavaka, nefa dia ampiasainy daholo koa ireny hamonjy ianao, hanavotra anao, hanampy ianao amin'ny fiainana, ka dia isaoro ny Tompo fa dia endriky ny fiandrianany daholo izany. Faharoa ny andininy 5, manambara ny tenany izy eto fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy irery ihany. Efa andresantsika betsaka io. Izy irery no ivavahana amin'ny anaran'i Jesoa. Noho izany dia izy irery no inoana sy topoina. Tsy hijanona elo eo izany tsika fa efa mivoasantsika betsaka nandritra izay andro maromaro nandiniana an'ity hoe alehiben'ny fiandrianan'Andriamanitra ity isika. Fa ny 7 sady farany, satria telo izay no resahana ato anatin'ity Isaia 1:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 ity, miresaka ny amin'izany hoe alehiben'ny fiandrianan'Andriamanitra izany. Ny andininy 7 dia io izany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Lozan'izay miady amin'ny namorona azy, tavim-bilany isan'ny tavim-bilany ny amin'ny tany ihany ireny. Ny tany manga va ilaza amin'ny mpanefy azy hoe inona no ataonao? Na ny asanao va hanao hoe tsy manan-tanana izy? Amen. Manambara ny tenany izany Jehovah eto fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy irery ihany. Ary mifampitoetra izany. Izy no manohitra ny tenany amin'ny mpanao vilany tany. Izay izany ilay izy. Mpamorona, manomboka amin'ny fakana fotaka dia manao ny heniny hoe ity atao vilany tany tahaka an'izao, araka ny habeny ihany koa ary araka ny karazana. Izany ny sary ataony eto. Fa io dia entiny amin'ny alehiben'ny fiandrianany, alehiben'ny fahefany, amin'ny namoronany ny olona araka ny karazany avy sy araka an'izao maizy azy rehetra azy izao. Ohatra, raha araka ny karazany avy dia mety hoe mainty, fotsy, mavo, ao koa izany ny mety nataony kely na mahihy tahaka anay, mety hoe matavy ihany koa. Izany ny endrik'ilay hoe mpanao vilany tany izy, mamorona ny olona araka ny karazany avy. Ary tahaka izany koa nataony lehilahy ianao, nataony vehivavy ianao, tena nikolokoloiny fatratra. Eto izany dia raha mijery izany fiandrianan'Andriamanitra izany isika, raha mijery an'izany fahefana izany isika dia nataony tsara ianao, arak'izao maizy azy ianao izao. Noho izany dia tena fanaovana tsinotsinona an'ity Andriamanitra ilay tokana, ilay Jehovah tsy misy hafa afa-tsy izy ity, ilay tahaka ny mpanao vilany tany ity,
tena fanaovana tsinotsinona azy reny fanovana olona hoe lehilahy atao vehivavy na vehivavy atao lehilahy, na ny tsy mipetraka amin'ny toerany lehilahy ianao nefa manao sarim-bavy sy ny toy izany re zany. Reny zany tena faniratsirahan'Andriamanitra zany, fa izy namolavola, izy nanao miendrika eo tahaka ny arak'izay nitiavany azy, ary ny soratra masina dia miteny amintsika fa nataony tahaka ny endrik'Andriamanitra isika ary dia nitafiany voninahitra, endriky ny fiandrianana zany. Koa dia ekeo izay nanaovan'ny Tompo anao, ary ifalio. Za tokoa aloha nisy fotoana teo amin'ny fiainako zany izay tsy maninona angamba miresaka an'izany foy satria nitijona vavolombelona, tsy nanaiky ny tenako izao kely izao foana koa zany, dia mankaron-kevitra ako, niezaka ako, nanao sport, mikotrana hoy fiteny na ninona zany mba hoe hanana endrika sy ny toy izany, fa dia nikeko teo anatrehan'ny Tompo zany izy dia efa tateo aoriana hoe zao no nanaovan'Andriamanitra azy zao kelikely zao foana, dia ifaliako zany, efa nandritra ny taona maro dia nifaliako zany ka tsy hilaza aminareo ohatrin'ny felikilao aho fa dia ngamba mety hisy gaga hoe ianao zao ve indry zany, fa dia izay ifaliantsika izay nanaovan'ny Tompo antsika arak'izao. Misy taizan'aretina, ifalio zany, misy araka ny na dia zara ary izy fa mihinana nefa izy mengeza foana, tsy maninona tolo zany, na nitahaka anay na mihinana na tsy mihinana kely foana, tsy maninona zany, fa endriky ny fiandrianan'Andriamanitra zany ary indrindra ankasitrahantsika sy hanomezana voninahitra azy ka ifalio ry havana, ifalio fa efa nisahiran'Andriamanitra mihitsy nanaovanao ho tahaka an'izao zany, tera ho azy irery ihany dia mahereza ry havako. Amen. Toy ny fanaontsika dia mampatsiahy koa ny fotoana amin'ny rapitso zany. Rapitso alahady dia miditra amin'ny sivy takany mahazatra isika dia somary miavaka amin'ny fotoana satria aladin'ny atokopira io, noho izany dia ry zareo no tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana amin'ny fampiompivavahana rehetra, dia izy no hanentana antsika sy hitarika antsika amin'ny liturjia. Arak'izany koa dia tongava maro fa miandry antsika ao an-tranony ny Ray amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Hivavaka ary isika dia misaotra anao mandrakariva ary izay ry tompona ny azy ny an-danitra fa nataonao tsara noho ny fiandriananao sy ny voninahitrao, dia ingane izay rehetra hifaly sy hidera ary hankalaza sy hanome voninahitra anao, na manahoana toe-batanay, na manahoana ny momba anay. Dia apetraka aminao koa ny fanomanana ny fampivavahana rapitso, ny tompona andraikitra rehetra, ny fiomanara-panahy, ny atokopira niresahana teo, dia ingane mba samy vonona ny eona aminao ao an-tranonao izay mba handraisanay finoana sy fanoloran-tena vaovao amin'ny fanomponanao ny fampivavahana rapitso. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.